miobeo an' Jehovah ary tany rehetra manompo an' Jehovah amin'ny fifaliana makanesa ignonatrehany amin'ny fiobiana. Ao koa fantatrareo fa Jehovah an'Andriamanitra izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo amin'ny kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalaza ny anarany. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mbola raisinay ho tombontsoa ny fahafahanay tsirairay avy miseho eto anatrehanao indrindra. Ao anatin'izao fotoana ny fiankofana izao izay sitrakay tompo ny atsapahanay tsirairay avy famelan-keloka, fahadiovana avy amin'ny asan'ny ranony zanak'ondry. Meo anay hatrany tompo ny fahatsapana ny fanatrehanao mba ho zava-misy eo amin'ny fiainanay ny famelombelomana avy amin'ny fanahinao mandritra ity fotoana ity, ka ho zava-misy eo amin'ny fiainanay tokoa ny fanandramana izay iarahanay aminao. Tononona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ampifaliana ry havana no iarabanay ekipa ny fifandraisana eto amin'ny Fédération Madagasikara Fovoany. Atsika tsirairay avy izay nahatratra ity sabata manokana ity, sabata ny fifandraisana, sabata ihany koa famaranana ny herinandro ny fifandraisana. Mino izahay fa nanafandramana manokana ianao teo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny olona tao anatin'izay herinandro izay, ka maniry izahay ny hita iny tompo anao ka ny fiadanan'ny tompo ane ho aminao sy ny fianakavianao. Ho fanoizantsika ny fotoana sy ho fiderantsika an'Andriamanitra dia hiara ataontsika ny hira 530. Shall we
irako famaharitra ny fitiavanao mitaona ho anandanitra oninao mandrakiza ira refoko ira fa tena ty ilako amonjina. Dia hiaraka maki ny tenin'ny soratra masina isika, hiaraka andray amin'ny baibolitsika isika, ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany 5:5 fa 7:10. Jaona voalohany 5:5 fa 7:10. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, ary izao no fahasahiana anantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia miaino antsika izy. Mbola tohiza antsika izany vaky teny izany ao amin'ny Daniela 12:12. Daniela 12:4. Daniela 12:4. Ny anaran'i Jesosy, ary ianao ry Daniela dia aorinao ny teny ka sy ho tombo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no azo tomandinika ka hitombo ny fahalalana. Hotahena ny teny voavaky mba hitondra fampahirezana ho antsika rehefa arahina fanazavana. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, ankehitriny dia miara mandohalika eto anatrehanao zahay, manoloana ny seza fiandriana ny fahasoavanao izay irinay tokoa, atsapana fa afaka miatrika anao zahay sanatria tsy noho ny fahatanterahana fa noho ny fahasoavana sy famondram-po ary indrindra fitiavana izay nasehonao tamin'ny alalan'ny zanakao de Kristy. Misaotra Tompo noho ny amin'izany tombontsoa lehibe izay natolotra ho anay tsirairay avy izany. Koa mamampianara anay hatrany handeha amin'ny finoana, ahafahanay mahatsapa ny tombontsoa ara-panahy rehetra raha miseho anatrehan'izany seza fiandriana ny fahasoavanao zany izahay. Tsy mitsahatra izay mangataka famelan-keloka, anananay fahasahiana, anananay fiadanam-po ihany koa, ahafahanay manana fonina handray ireo tombontsoa ara-panahy rehetra izay fanomaninao anay tsirairay avy. Afaka manokana izahay ho an'ireo rehetra izay miara-miombom-bavaka amin'izao fotoana izao. Ataovy mahatsapatra ny Tompo ny fanatrehanao, ny asan'ny fananao masina izay mitaridalana, manomana ny fomam-panahinay. Ka ny ray aman-dreny izay hitondra ny teny dia hiteny amin'ny alalan'ny tokoa ianao. Tahaka ny tarihany fananao masina azy Tompo no hanomanany ny fanahinao ihany koa ny fomam-panahinay tsirairay avy izay andray izany teny izany. Ka hitondra soa, indrindra fitombona ara-panahy araky ny fatra-ponoana izay nomenao anay avy. Afaka manokana ihany koa izay ho an'ireo izay mba naniry hifanatrika amin'izao fotoana izao nefa noho ny antony maro samihafa, ianao no hikasika azy ireny manokana. Ianao ihany koa no hitsidika azy ireny. Satria Tompo amin'izao fotoana izao dia mety misy ny manana fasairanana mba te hiatrika izao fanompoam-pivavahana zao nefa tsy afaka. Mety misy ny manana olana ara-pahasalamana sy izay mety ho karazana olana maro samihafa. Ama izany olana izany ianao. Ary isaorana ianao sahady ny fafahana mantanteraka izany. Afaka manokana izay ho an'izao firenena izao, ireo mpitondra isan'ambaratonga, ahafahanay hatrany manana ny fafana ara-pivavahana
tombontsoa ahafahana mantanteraka izany amin'ny kalalana. Koa tehirizo ny finoana tsirairay avy. Ary izany fitehirizana izay ataonao izany dia ahafahanay miandry ampaharetana anananay fahavonona ihany koa raha ho avy tsy ho ela amin'ny rahony lanitra ianao. Fatonona izany mivavaka izany eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fampampivovoana ho amin'ny fanatitra isika izao ka andeha nolotra eo am-pelantanantsika ny fanatitra ka hivavaka mangina isika. Amen. Andeha hovakitsika avy hatrany any eo amin'ny Mpanjaka faharoa toko fahaefatra ny andininy fahafito. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra ny andininy fahafito manao hoe: dia avy raha vehivavy ka nilaza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra, ary hoy kosa izy mandehana amin'ny diony diloilo ka nefa izay trosan'olona aminao, ary izay sisa dia hivelomanao sy ny ankonanao. Andriamanitra manome teny fikasana sy torolalana ny Andriamanitra hivavahantsika. Eo an-dalatsoratra masina izay nivakitsika teo dia milaza ny tantaran'ilay vehivavy mpitondra tena anankiray izay nahazo fahagagana tamin'ilay vilany feno diloilo izay nameny ny tranony. Nandeha niverina tany amin'ny mpaminany Elisa izy mba hisaotra noho izany. Ary hoy ilay mpaminany taminy: izay sisa no hivelomanao sy ny zanakao. Teny fikasana maneho ny fiahin'Andriamanitra feno ho azy izany teny izany, ary tsy mila manahy intsony izy. Ny zava-nisy manko dia nanana trosa ity vehivavy ity rehefa maty ny vadiny, ary dia nitaraina tamin'ny lehilahin'Andriamanitra izy ary novalian'Andriamanitra izany vavaka izany. Ny Andriamanitritsika dia Andriamanitra manome fitahiana ho antsika, ka ny anjarantsika dia ny mitantana izany fitahiana nomeny antsika izany. Ilay teny manao hoe izay sisa no hivelomana, io dia torolalana manandanja tokoa amintsika amin'izao andro farany izao. Tena olana lehibe manko ny fitantanana ara-bola ankehitriny. Eny fa na dia ireo milaza azy ho manompo an'Andriamanitra aza dia mandany lany foana ny volany indraindray. Betsaka ny fandaniana eo amin'ny fanaovana vakansa, ny fitafiana, ny fividianana fitafiana, zavatra maro isan-karazany. Fa ny an'Andriamanitra dia adino. Hoy ny teny ato manao hoe: maro no manadino ny asan'Andriamanitra sy mandany lany vola foana amin'ny fotoam-pialatsasatra, amin'ny fitafiana, amin'ny fahafinaretana, any ka rehefa misy antso atao fampandrosoana ny asan'Andriamanitra eo an-toerana sy any ivelany, dia tsy manan-katolotra izy ireo. Eny, manan-trosa mihitsy aza. Ka raha hanolotra ny fanatitra ao an'Andriamanitra isika ankehitriny, dia aoka isika hanome voninahitra an'Andriamanitra noho izany fitahiana izay nomeny izany, ary aoka koa isika hahitantana ny vola izay napetrak'Andriamanitra eo amintsika. Amen. Hivavaka isika melohany hanolorantsika ny fanatitra. Arainay tsara izay ny an-danitro mideranao zay noho ny fahatsarana sy ny fahalebiazanao.
misaotranao satria nanehoanao fitahina mananamby ampy ny fiainanay tsiraray avy. Ko ankehitriny dia avy izahay mitondra sy mamerina tamin'izay nanambinanao anay ary manolotra izany amin'ny fo koa araiso izany ho anitra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao. Matoky izay fa tsy ny volanay ihany no horaisanao fa ny fanoloran-tenanay ihany koa izay atolotray ho anao satria ianao rery no mendrika andray ny fanompona sy ny fiankofana avy aminay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Feokira no entintsika manampy ny fanatitra ary dia manasanao handray anjara amin'izany fitahina lehibe izany eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa vita ny fanatitra dia ataontsika ny hira fa 700. Dia faly tokoa miarabantsika kizy rehetra indray amin'ity sabata ity. Dia hiaino tantara mahafinaritra isika. Iresaka mahakasika kilalao mahafinaritra isika dia ny papango izany. Nareo ve efa nilalao papango? Na efa nanamboatra papango? Iresaka mahakasika an'izay tsika rehefa avy eo fa andao aloha tsika iresaka mahakasika ny Alexa sy Jimmy.
I Alexa sy Jimmy rakizy dia tovolahy kely enina taona sy 7 taona. Dia i Alexa ny zandriny izay 1 taona dia Jimmy kosa ny zokiny. Mampalahelo fa tsy ohatry ny ankizy kely rehetra izy reto satria izao tsy manana dadantsony izy rakizy fa mamany ihany no miasa mafy mba alafahany zareo mianatra, misakafo sy ny sisa sy ny sisa. Dia satria zareo mipetraka any ambanimbanivohitra any dia matetika dia tia milalao papango. Dia manamboatra papango foana zareo. Ny papango afaka amboarina amin'ny taratasy, afaka amboarina amin'ny sachet, fa rehefa fotoana lehibe rivotra be iny dia miakatra ambony be ny papango dia miakatra eny amin'ny lanitra eny. Mahafinaritra ny ankizy rehetrarehetra mihitsy ny milalao an'izany papango izany. Indray andro dia nitsidika an'izy ireo tany ny bebeany izy mirahalahy kely bebe Andry Alexa izany. Dia satria moa zareo araka ny teneniko tamintsika teo hoe tsisy dadantsony zareo dia saherakirana kely izay zareo. Tena miasa be mihitsy eny. Indraindray izao zareo te hanana kilalao, te hanana zavatra be dia be fa rehefa miteny ny mamany hoe tsy misy aloha dia zaza mpankatoiza mirahalahy kely reto. Dia teo hoe tonga tany amin'ny zareo ny bebeany tamin'ity indray alahady ity. Dia nantany azy ny bebeany hoe Alexa, satria moa matetika ny ankizy kely foana no ampiresahana foana. Indraindray dia nantsony bebe Alexa hoe Alexa, inona izao ny zavatra tiaseho azy amin'ny anniversaire an'se? Te hahazo baolina kely dia te hahazo tomobile kely dia fa izao ange bebe. Izay ange sahirana be fa neny tena miasa mafy be mihitsy dia tsy afaka mahazo an'izany. Fa hozy neny hoe amin'ny manaraka tohizana foana fahendrena dia omeny Jesosy raha fantany fa ilainao izay amin'ny fotoana mety. Dia izao resaka tamin'ny zareo ny bebeany dia hozy ny bebeany hoe izao. Na satria nareo te hahazo kilalao ve? Tohizy foana ny fahendrena maka toa neny foana dia izao. Mangatà Jesosy. Teneny Jesosy hoe mba te hahazo kilalao azany. Dia nandeha teny foana ny fotoana rakizy dia efa satria izy mirahalahy kely reto dia efa nizariny ireny hoe misaotra ny Jesosy foana amin'ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainany. Na mahazo kilalao na tsy mahazo kilalao dia falifaly mandrakariva foana. Dia tadidiny hoe nampianarina azy hoe Jesosy any an-danitra any ary miaino ny vavakintsika. Dia nefa isan'andro izy efa mivavaka foana hoe zazany te hahazo baolina be dia nivavaka be izy indray andro izay rakizy. Dia izao no nataony mahatsy any zokiny. Jimmy ataontsika se anoratra taratasy ho an'i Jesosy. Dia ahoana koa izany? Ka izao anoratra taratasitsika dia rehefa manoratra taratasitsika dia soratantsika eo daholo izay zavatra tiantsika rehetrarehetra angatantsika amin'i Jesosy izany dia alefantsika amin'ny papango. Dia hozy ny zokiny hoe ahoana koa izany? Dia avotsotrintsika lavitra be ilay papango dia avotsotrintsika dia farany tonga any amin'i Jesosy ihany. Dia eny ary dia ndao izany ary tsika hanamboatra papango. Dia efa fantatra ny zokiny raha hoe ny firesahana amin'i Jesosy dia tsy voatery amin'ny alalan'ny taratasy fa na miresaka amin'i Jesosy na aiza toerana iresahantsika amin'i Jesosy dia afaka maheno antsika foana Jesosy. Dia nanoratra tamin'ilay papango vita taratasy rakizy Alexa hoe vao nanomboka nanoratra izy tamin'izany vao nianatra nanoratra fa efa mahay manoratra. Dia nanoratra izy hoe Jesosy zazany te hahazo baolina. Dia soratany teo ny adresiny. Ahoana moa ilay adresintsika? Dia ilay zokiny izany amin'izany manaraka fotsiny ao arany. Dia soratana teo izany ilay adresiny izy an'zareo. Dia inona hozy nareo?
nalefany zareo le papango de nalefany zareo le izy de iny fa niakatra de iny fa niakatra de niakatra tany ambony tany de farany navotsitra ry zareo le tady misy an'ilay papango. Ay, tena mino fa ho tonga any amin'i Jesosy iny de azo baolina kely amin'ny anniversairako. De miandry foana izy rakizy, miandry foana izy. Tonga ny fotoanany anniversairany de inona ozy nareo? Misy ve? Miandry izy hoe satria neny sahirana de ozy neny hoe mbola tsy nahazo kilalao aloha fa amin'ny manaraka manangom-bolo neny de mahazo kilalao indray nareo roalahy de miezaka foana manao endry foana. Andeha fotoana de tena tsy tonga tany amin'i Jesosy le taratasintsika Jimmy. Ahoana re izany? De andeha fotoana zany efa dila le anniversaire. De inona ozy nareo? Dray andro zay. Misy landondona tao ambaravarana ry zareo. Misy olona landondona tao vao maraina. Izao tsy mamaly le olona de lasa ny ananjerena tao ambaravarana tao. Olona tsy fantatra, nahoana tompoko? Ezaka ianao azafady? De iza ozy nareo nitany teo ambaravarana teo olona manao akanjona miaramila, ohatran'ny miaramila ambony ambany mangamanga. De manahoana tompoko? Iza no tadiavinao? De inona nataon'le rangahy ozy nareo tamin'izay? De nalainy le rangahy le taratasy teny an-tanany de vakiny. Ato ve mipetraka Alex? Eny tompoko, iza no Alex? De fampijery teo rakizy tsy misy Alex hoe ahoana zany? Fa misy inona azy? De hoy Jimmy hoe te zandriko tiany Alex. Ay ve. Zao za de mpitondra fiaramanidina helikoptera kely no entiko. De indray andro rehefa tokony andeha hiainga ahako de tsy nety niodina ny helisin'ny helikopterako. De nijereko hoe fa misy inona ary zany atao anatin'ny helisiko ato zany? De miodikodina amin'ny helikoptera iny zany. De rehefa hitako tato de hitako tato ny anaranareo hoe mila baolina. De ny rahan'i Jesosy hitondra ty baolina ty ho an'izay. Hoe ahoana koa zany? Ahoana koa nahafantarany fa nila baolina? De tonga de fantatritsika rakizy hoe ny rahan'i Jesosy ty olona ty hitondra kilalao an'i Alex. Mety osintsika hoe ahoana koa zany? Fa hain'Andriamanitra ny miditra tsehatra amin'ny zavatra mety irintsika eo amin'ny fiainantsika eo. Neny Alex zao baolina kely niriny. Tsy tonga tamin'ny anniversaire an'ilay izy fa tonga tamin'ny fotoana mety. Ny rahan'Andriamanitra ilay pilote mpitondra avion, mpitondra helikoptera tonga tao amin'izareo nanatitra baolina kely ho azy. Afinaritra izay tantara izay, tapitra eo ny tantaran'izy rahalahy kely fa afaka akatsika lesona izany. Indraindray de misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika eo be dia be mihitsy. Indraindray tsika mivavaka foana fa ohatran'ny hoe tsy hain'ny Jesosy zany. Jesosy ve tena maheno e? De izao rakizy. Hoy ny vaky teny fototra antsika ao amin'ny Jaona 1:5 andininy 7:10. Izao voasoratra hoe ary izao no fahasahiana ananantsika eo anatrehana. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona angatahantsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahantsika aminy. Mety tsy baolina kely ho ato eo,
mety misy salama avy eo tokantranao angatao Jesosy fa Jesosy ny manasitrana anazy ireny. Mety misy olana maro samihafa ao, mety tsy sakafo, mety tsy afaka mianatra, dia angatao Jesosy. Dia angatao izy hoe aokane ny sitraponao no atao fa tsy ny sitraponay. Dia hoanao izy ilay toko sy andininy teo, raha fatatsika fa mihaino atsika izy, na inona no angatahtsika, dia fantatsika fa azontsika izay angatahtsika aminy. Minoraka izy malala. Inoy hoe mihaino ny vavaka izay ataontsika Jesosy. Tsy voatery amin'ny fotoana mety amintsika, fa amin'ny fotoana mety aminy dia amaly ny vavaka izay ataontsika rehetra izy. Dia minsy manantena fa nahazo lesina daholo ny ankizy rehetra, ho zaza endry foana ary ankatohan'ireo ray aman-dreny foana, dia ho avy ny valim-bavaka, mazotoa ny vavaka foana. Mandram-piona indray ary.
manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amin'ny tokantranonao izay manaraka izao fanompom-pivavahana manokana izao. Ary amin'ny anaran'ny irery ihany no iarabanay antsika tsiraray avy. Ny vavaka ataonay mandrakariva ny tokantranontsika ny anjakan'ny fiadanana. Mamarana ny herinandro ny fifandraisana isika. Ary atony izay dia maneho fisaorana fiafankatelemana ho an'ny tompona andraikitra isan-karazany, isan-tsokajiny ny amin'ny ezaka izay nataontsika nandritry ny takariva herinandro iny. Ary amin'ity anio ity ny lohahevitra amitinantsika izany herinandro ny fifandraisana izany dia ny hoe kaitombo ny fahalalana. Mialohany indrindra amakitsika ny ten'Andriamanitra dia andeha hanondrika alohantsika isika hivavaka. Ray malalo ankehitriny izay raha hanokatra ny teninao. Ianao kosa ny hanokatra ny fonay ka handraisanay fitahiana avy amin'izany teninao izany. Mitenena Jehova ô, fa vonina anao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Kaitombo ny fahalalana. Milaza miara-mahita isika ary avana malala fa miaina ao anatin'ny tontolon'ny fiazakazahana izao tontolo izao, na ara-tsiansy io na ara-teknôlôjia io. Ary santsika ny milaza fa tsy mbola nisy mihitsy taranaka nanana fahalalana midadasika amin'ny fomba aingana noho izao taranaka misy antsika izao. Ary ny mpandinika isan-karazany aza dia manambara fa ny fahalalana izay nokarohan'ny olona taloha hatreo amin'ny fahafitopolo taonan'izy ireo dia voafehan'ny ankizy 15 taona ao anatin'ny fotoana fohy monja amin'izao taranaka misy antsika izao. Izany dia noho ny fisian'ireo karazana teknôlôjia moderna, ny serasera sy ny fifandraisana, ny solosaina, ny telefônina na ny finday ositsika, ny interneto na ny internet, indrindra ireo tranokala-pifandraisana isan-karazany sy ny sisa. Ary jereo amin'izao fotoana izao ny fahaizany ankizy vo efa taona monja mikirakira ny finday sy manao lalao ara-telefônina ositsika. Fa sady mampitolagaga izany no mazentana nefa koa mampatahotra ny maro. Ary matetika mihitsy aza no mifanotantsika manao hoe atraiza ny fetrany'ity fandrosoany ity, atraiza ny tokony ampiasaintsika fiangonana ireo fitaovana entin'ny fandrosoana ireo. Andeha amin'izao atoandro izao, hojerevantsika ny tamin'ny andro ny famoronana makasika ilay Andriamanitra sy ny fifandraisana. Ary ny faharoa dia hojerevantsika kosa indray ny fifandraisana tao edena. Ary ny fahatelo dia ny filazantsara sy ny fifandraisana. Andeha hojerevantsika amalina ireo fanontaniana mangitikitika ireo ny amin'ilay Andriamanitra ny fifandraisana tamin'ny andro ny famoronana. Anisan'ny zavatra manaitra indrindra ry avana malala ao amin'ny Baiboly dia ilay Andriamanitra miteny, ilay Andriamanitra mifandray. Ary raha ny heriny sy ny maha-Andriamanitra azy dia verintsika fa tsy afaka mamorona olona na zavaboary na ireo zavatra noforoniny amin'ny fomba hafa izy. Azony ataony ny jery dia ary zany. Azony ataony nanondro dia nisy ny zavatra rehetra. Azony ataony ny eritreritra monja dia ary ny zavaboary rehetra. Kanefa ny safidy manokana ny teny Andriamanitra satria hatrany ampamoronana dia zava-dehibe teo amin'Andriamanitra ny fifandraisana. Ary ireo Andriamanitra hafa eto amin'izao tontolo izao dia tsy mba manana izany fahafahana izany, tsy mba manana izany fahaizana mifandray izany. Ny Salamo 115:5 sy ny 5 dia manambara ny ten'Andriamanitra manao hoe manambava izy ireny fa tsy miteny, manamaso fa tsy mahita, manan-tsofina fa tsy mandray. Zany ny fomba ilazan'ny ten'Andriamanitra azy satria ozy volafotsy sy volamena ny sampiny ireny, asan'ny tanan'olona.
fa ny andriamantsika kosa, le andriamanitra ivavahantsika kosa dia andriamanitra miteny, andriamanitry ny fifandraisana. Ny teny andriamanitra raha namorona mazava, ny teny izy raha nampisy ny kintana sy ny masoandro sy ny volana, ny teny izy raha namorona ny biby isan-karazany, ary ireo zavatra rehetra ny ilain'ny olombelona ahasambatra azy dia ny teny izy nampisy izany. Ny teny andriamanitra raha namorona ny tontolo tsara indrindra izay nivatanan'ny Adama sy Eva. Fa raha mamaky ny Genesisy toko voalohany isika, ny 2:20 dia mbola io hoe Andriamanitra miteny, miresaka io hatrany no ampiasain'Andriamanitra. Ary na dia nanao ny olona azy izy teo ampanaovana ny olona dia hoy ny ambarasoratra masina manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe, Genesisy toko voalohany 2:20, ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika. Ary raha miteny ny Baiboly hoe dia hitan'Andriamanitra izay efa nataony 2:30 dia nolazainy izy fa tsara indrindra izany. Ary io dia tsy ny zavaboary sy ny olombelona ihany, na ny lanitra sy ny tany fotsiny nolazainy tamin'izany fa tsara indrindra. Na ireo zavatra izay rehetra nataony, fa ao anatiny izany ihany koa ny teny sy ny resaka izay nataony teo am-pamoronana. Ary tafiditra ao amin'ilay hoe tsara indrindra izany, ny teny, ny resaka izay nentiny namorona ny zavaboary ary nentiny natao alohan'ny namoronana ny olombelona. Ary azo heverina fa io teny io no teny na tsara indrindra ny famoronana. Ary ilay Andriamanitra afaka nanome modely ho an'ny voary rehetra. Le Andriamanitra maneho fa zava-dehibe teo amin'ny fifampiresahana ary zava-dehibe teo am-pamoronana mihitsy ny fifandraisana. Ary mijery ny Jaona toko voalohany isika dia mamitana fohy ny Genesisy toko voalohany io Jaona io, ary asaoan'ny Jaona fa io teny io no ivo ny famoronana. Ary io teny io izy ilay tonga nofo ka nonina tamintsika. Amin'ny teny hafa dia hoe tonga mba hifanerasera amintsika. Ary ity hevitra iray ity no dikan'ilay hoe Immanuela, na hoe amintsika Andriamanitra. Raha fitinina zany dia zao, namorona n'izao rehetra zao Andriamanitra tamin'ny teny. Ary ny teny izay nentiny namorona dia nitondra fahasambarana ary rindro tsara indrindra izany. Ary zany lesona lehibe izay tiana ny famizarana amintsika amin'izao vaninandro iainantsika izao manao hoe raha mifandray, raha miteny, raha miresaka isika, mitondra ny hafa ho amin'ny fahasambarana ve zany. Ary hita fa indro mifampiresaka, miteny amin'ny tsara indrindra ve izao sy anao. Ny faharoa dia le hoe ny fifandraisana tao etena. Ny Genesisy toko voalohany sy ny toko faharoa dia ahitantsika fa feno an'Andriamanitra miresaka sy mifanerasera amintsika ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany fa eo amin'ny toko faharoa izy dia manamafy mihitsy fa ozy izy hoe tsy tsara raha irery, raha lehilahy ozy. Zany hoe fomba iray mbola anehoan'Andriamanitra ny foronany manokana te hanome lanja ny fifandraisana izany. Ary tena zava-dehibe ny serasera sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary kanto loatra zany ny fahafahana nomen'Andriamanitra antsika zany ane. Saino amin'ny fomba tsotra ane zany hoe Andriamanitra midina avy any an-danitra mba hifampitafatafa sy fampiresaka amin'ny olombelona izany. Ary tena mampianatra antsika olombelona izany fa anisan'ny fomba fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona io le hoe fidinana io. Ary tena nitantana antsika anana izay fomba fifandraisana tsara indrindra izay ihany koa izy. Ary tamin'ny zavaboary rehetra ry havana, ny olombelona no nomen'Andriamanitra fahafahana mifandray amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Ary ny olombelona ihany no afaka mifampiresaka amin'ny fomba ataontsika hoe fomba tonga lafatra. Satria ao amin'izany
dia mampiasa ny zavatra rehetra izy mba ampitana izay tiany olazaina. Ohatra fotsiny ny olombelona no manana fahafahana mampiasa ny teny ifampiseraserana. Ao anatin'izany dia manana ny rafiteny tonga lafatra ny olombelona noho ny zavaboary rehetra. Ny faharoa dia zao, afaka mampiasa ilay antsoina hoe serasera tsy mivolana koa ny olombelona. Ary io serasera tsy mivolana io dia mifototra amin'ny fomba fihetsiky ny vatana, ohatra ny tanana, ny maso, ny fipetraka, na ny fitsangana, ny endrika ivelana toy ny fitafy sy ny sisa isisa, ny fitaovana ampitany hafatra avokoa ireny, ary misy heviny sy lanjany avokoa. Ary ny fahatelo, eny fa na hatramin'ny endriky ny trano fonenana azy, ny rafitra zany trano izay atao izany dia hitan'ireo mpaitantara fa mampita hafatra izay mampiavaka ny faritra tsirairay avy. Ary farafahakeliny ireny riafitrano sy ny fitaovana ampiasainy ireny dia anehoana ny maizy azy, ny fianakaviany na ny faritra nipoirany. Fa ambonin'izay dia afaka mamorona fitaovana hafa izy mba ampitan-kafatra. Ary ireny fitaovana ireny no miparika manerana an'izao tontolo izao ankehitriny, ary indro fa hita amin'ny fomba tonga lafatra ihany koa. Ao anatin'izany ny fanaovana ny sarisary, ny soratra izay hitantsika fa nivoatraingana tokoa. Ny soratra dia notehirizina tamin'ny rindrina taloha, natao tamin'ny hodikazo, ny sasany noraketina tamin'ny tanimanga, ary ny Egyptiana aza moa dia nandrakitra an'izany tamin'ny alalan'ny papyrus. Kanefa ireny rehetra ireny dia voarakitra anatin'ny fitehirizana ny rakitry ny elan'ireo firenena samihafa ankehitriny. Ary tany teoriana dia nivadika ho an-taratasy ny fomba fifandraisan'ny olona. Ary ireny taratasy ireny ifandefasana entin'ny mpitaingy soavaly, na ny sambo ireny no fomba nafahana nampita hafatra indrindra raha tamin'ny andron'ny mpianatra, tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany, tamin'ny taonjato vitsivitsy talohantsika izay no ambara. Ary an'ity le hoe ny famoronana tao edeny ity, ny zavatra tena ampitaina, ny lesona tena tsoahana faharoa dia le teny hoe Andriamanitra midina, midika fitiavana, midika fanetretena. Ka nateo aza ny fivoarany fifandraisana isan-karazany ry hava-malala. Rehefa mifandray amin'ny hafa isika, mifandray ao amin'ny ankonana, mifandray eo amin'ny manodidina, mifandray ao am-piangonana, mifandray eo amin'ny ivon'ny fiarahamonina, na any am-pianarana zany, na any am-piasana, aoka ho ananantsika le teny hoe midina, zany hoe mifandray am-pitiavana ary mifandray am-panetretena. Io no antony lehibe mampisy olana, mampisy ny disadisa, mampisy elanelana, rehefa tsy ananana izay le toetra n'Andriamanitra, le midina maneho fitiavana, le midina maneho fanetretena izay. Manao nareo raha ao amin'ny ankonana, i dada sy neny, ny ankizy izay mifanerasera ampitiavana, ampanetretena, midatra eo amin'ny fiarahamonina, tonga any amin'ny fiangonana, manerana any firenena, manao ahoana ny akon'izany. Lesona voalohany dia le hoe mifandray amin'ny tsara indrindra, mitondra fahasambarana. Lesona faharoa dia midina izay midika fitiavana, midika fanetretena. Ny fahatelo dia le hoe ny famonjena sy ny serasera. Azontsika atao ihany koa izy io hoe ny filazantsara sy ny serasera. Mahaliana ny mandinika fa na dia nokorontanin'ny Satana aza io fifandraisana io, ka tonga tafasaraka tamin'Andriamanitra isika olombelona, ary lasa lavitra n'Andriamanitra mihitsy aza, dia mbola nitady ny fomba rehetra Andriamanitra ifandraisany amintsika. Modely hafa koa izany, hoe ny hafa no naniasi, ny hafa no nanota, dia izy le tsy nanana an'le fahotana no manao dingana hanatsara, anao dingana hamerina, anao dingana hanavao ny fifandraisana. Ary rehefa nisy izay elanelana izay, dia nampiasa ny fitaovana rehetra izy. Ary io fitaovana io dia tsy inona fa ny fitaovana izay noforon'olombelona ihany araka ny fahaizany nomeny azy mba ampitany hafatra.
nampiasan'Andriamanitra amin'izay nany olombelona ny teny miampita, ny soratra avy amin'ny itikazo, ny soratra avy amin'ny tanimanga, ny soratra voarakitra tamin'ny taratasy. Ary ankehitriny noho ny fandrosoana dia ireo soratra amin'ny lalan'ny solosaina, amin'ny alalan'ny finday, amin'ny lalan'ny SMS telefona zany, amin'ny lalan'ny email, ary ireo karazana roisitra ankala amin'ny lalan'ny internet. Na koa hoe ny tambazotra-tserasera isan-karazany, ny Facebook, ny Twitter, ny WhatsApp, ny Viber sy ny sisa, dia efa navonjy fanahin'olona maro ary nitondra ny olona ho teo amin'Andriamanitra. Ary mazava ty faminaniana izay nomena an Daniela ity, manao hoe ary ianao ry Daniela dia ahorono ny teny ka asotom-kaseny taratasy mandra-piavon'ny andro farany, maro na zoto andinika ka hitombo ny fahalalana. Daniela 2:12 ka ny 14 izay vaky teny fotsitra no vakiana tamintsika teo. Ary maro io le teny hoe handinika na hoe ivoivoy. Tena faminaniana tsy azontsika ialana ny fifamoivoizana na amin'ny lafin'ny inona io na amin'ny lafin'ny inona, na amin'ny lafin'ny fifandraisany tsy zany amin'ny taratasy na ny itikazo sy sisa na hatramin'ny fifandraisan-davitra. Tsy azontsika hitovirana intsony zany, tsy azontsika sakanana ny fahalalana, ny fampiasan'ny olona ireny fahalalana ireny, ny fampiasan'ny olona ireo fitaovam-pifamoivoizana rehetra ireny. Ataona tokoa moa ny laza fa satria kristianina izao, kristianina ianao dia tsy tokony handeha fiaramanidina, na koa hoe tsy tokony handeha fiarakodia, na koa hoe tsy tokony handeha moto. Ary toy izany koa ny fitaovana eo amin'ny serasera sy ny fifandraisan-davitra. Koa inona ary fitsipika tokana tokony fiantsika amin'izany. Ao amin'ny Daniela 2:12 ka ny 9:7 dia hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary zay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary zay mamerina maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Tsy ny fivoaran'ny fahalalana ihany sy ny teknôlôjia ihany ny tokony hampatahotra antsika, fa ny mifanohatra amin'izany aza no isarian'ny Daniela antsika eto amin'ity 2:12 ity. Ka hanao tahaka an'Andriamanitra nandritry ny taonjato ny fandimby, ampiasa azy ireny ho fitaovana amerenana ny olona ho eo amin'ny fahamarinana. Dia Jehova fahamarinantsika. Hitantsika amin'ny Jeremia 17:20 izany sy ny Jeremia 17:30 mampiasa ny fifandraisana isika hitondra fahasambarana amin'ny tsara indrindra. Mampiasa ny fifandraisana isika sy ny serasera amin'ny fidinana, maneho fitiavana, maneho fanetretena, fa ny lesona fahatelo lehibe indrindra ihany koa. Ary mamitana izay herinandro ny fifandraisana izay dia zao, andao ampiasa ny tambazotany serasera rehetra zay ananana isika, ny teknôlôjia izay misy ankehitriny, ny fahalalana lehibe zay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona, andeha ampiasa ireny isika amerina ny olona amin'ny fahamarinana. Dia Jehova fahamarinantsika. Ho lasa famparezana izany, ary ho lasa ho fitoriana ny filazantsara. Ary anio, raha mamarina izao herinandro ny fifandraisana izao isika mianakavy, andeha isika re hanapa-kevitra, ampiasa ny fitaovany serasera rehetra misy zay ananantsika, na telefônina io, na ordinateur io, na tablety io, na inona azo ampiasana miainga avy amin'izany rehetra izany. Andeha ho ampiasaintsika izany amerina ny olona ho eo amin'Andriamanitra. Ampiasan'izy ireny amin'izao taonjato misy antsika izao, ka ho anatin'ny minitra vitsomonja dia hiparitaka ny afa-pamonjena, hiparitaka ny fahamarinana, ka tonga ny hafa ihany koa anatona an'Andriamanitra. Miaina anatin'ny tontolo feno teboteby, tontolo feno raritsaina, tontolo feno olana, tontolo feno fitsapana, tontolo feno fanandramana izao tontolo izao. Fa ianao kosa, izao sy ianao zay manana an'Andriamanitra, andeha hoentsika ampiavaka antsika amin'ny olona rehetra. Raha azo atao ny milaza an'izany, dia ny fampiasana ireny amerina ny olona amin'ilay fahamarinana, dia Jehova fahamarinantsika. Ny fandriko dia ny tanora rehetra, ny lehilahy sy vehivavy rehetra,
zay mba afaka mampiasa ny tambazotra-pifandraisana misy rehetra dia hanao fiaikana amin'ity sabata manokana izay hamaranantsika ny herinandro fifandraisany ity ka nampakevitra ny ampiasan'izy ireny amerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia Jehova fahamarinantsika ka mba ho lehilahy sy vehivavy indrindra mba ho tanora hamirapiratra sy ho tanora ho kitana mandrakizay tory ry havana malala andao re hanavao ny fanekena amin'Andriamanitra isika ka mba ho mpamerina ny maro amin'ny fahamarinana amin'ny fomba rehetra aoka hanavao ny fanoloran-tena ny sambatan'olona tsy jery ny fomba nampiasan'izany tamin'ny lasa fa kosa anamafy zay azo atao amin'ny ho avy hanao voady indray amin'Andriamanitra amin'ity an'ity manao hoe tompo anokana ny fotoanako ihany koa aho manoloana ny tontolo misy ahy ankehitriny ampianaro ao ray malalo mba hahay ampiasa ny fifandraisana hitondra fahasambarana ho feno fitiavana fanetretena ary koa ilaza ny antsaranao ka amerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia anao Jehova ho le fahamarinana samy mampiasa ny tambazotra tserasera izao tontolo izao fa ny fanirina lalina indrindra mbo izany ane no ampiavaka ahy soanao ka ny fifandraisana izay ataoko amin'ny manodidina miainga avao amin'ny tokantranoko mitratra makeo amin'ny fiangonana makeo amin'ny fiarahamonina dia ho hita izany lesona sarobidy ny fampizarana izany omemboninahitra Andriamanitra ary rehefa ho avy Kristeny amin'ny raha ho alanitra dia ho maro ny olona anatonay ho maro ny olona anatonanao ane ka ilaza manao hoe noho ny teny nataonao tamin'ny tambazotra tserasera na telefônina zany na radio zany na internet zany na ordinateur zany na reo zavatra azo ampiasaina rehetra amin'izany ny Facebook ny WhatsApp sy ny sisa no natonga ahy ho aty ombatsika mandrakariva ny tompo ary ny fiadanany ho anao sy ny ankonanao zay mandre zany afatra izany ary anavao ny fanoloran-tena ny amin'ny fanamafisana an'izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro amen.
nisajoko ny vavako atramin'ireo sofiko satrana niasy sy nananavitrahanao soloy abaozy anoanao itokiko yanao irerire no aoka o mpanjaka iary ivavaka sika tompoko ray masinao tsara indrindra sy any an-danitra misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao izahay no ny fitahinao sy ny fahasoavanao zay nomenao tamin'ity sabaty ity midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao zahay satria tsara ianao sady mpanao ny tsara eo amin'ny fiainanay Andriamanitra mahery ilay mahagaga sady mpanao fahagagana eo amin'ny fiainanay midera ny laza ny voninahitra ho anao irery ihany ray zanaka fanamasina ampianaro isan'andro izay ho ampy fanetretena iankohaka eo tongotrao Jesosy eo anoloan'ny seza fiandriananao hitondra ny fahalemenay ny fahotanay ny fahosanay hoentinay eo aminao hitalaonay famindrapo Jesosy mifona aminao zay no ny fahotanay ndranao Jesosy no anadio sy anafaka anay ary anadio anay aoka hita fiteo natrehanao zay ko vita fihavanana aminao rakofo ny fahasoavanao zay ampitomboy ny finoanay atoky anao ka ny teny zay norenesinay aoko vaty fantsika hitoetra ao am-ponay tanterao aminay ny tsodranonao manao hoe fa ny fitiavan'Andriamanitra ray ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana fa ny fanamasina ny ho aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen